fivavahana miavaka ny androany satria sady amin'ny teny malagasy no amin'ny teny frantsay. C'est un culte spécial parce que c'est un culte mixte en même temps en français et en malgache. Mino isika fa hiasa eto Andriamanitra. Nous croyons que Dieu va faire de grandes choses ici aujourd'hui. Noho izany dia arabaina avokoa isika rehetra tonga eto. Donc nous saluons tout le monde qui est présent ici. Arabaina ianareo izay any ivelany Madagasikara ka manaraka izao fotoam-pivavahana izao. Nous saluons aussi ceux qui viennent de l'extérieur, à l'étranger, qui suivent le culte en ligne. Amin'ny anaran'i Jesosy ny fiadanana anie ho amintsika rehetra. Que la paix soit sur nous au nom de Jésus. Ary mino isika fa anaty ity fotoam-pivavahana ity. Nous croyons que dans ce culte d'aujourd'hui, Hiasa Andriamanitra. Jésus va agir. Na iza manaraka izao fotoam-pivavahana izao. Et quiconque va suivre ce culte, dia hositran'Andriamanitra amin'ny aretina izy. Dieu va les guérir. Ho ahafahan'Andriamanitra amin'ny famatorana izy. Dieu va aussi les délivrer. Hisy herin'Andriamanitra hiasa amin'ny fiainana. Et il y a la puissance de Dieu qui va agir dans leur vie. Zay rehetra mino an'izany dia katany hiteka mafy be ao an'Andriamanitra. Tous qui croient en cela, qu'ils acclament le Seigneur. Andao mbola hiteka mafy ihany isika. Acclamons le Seigneur très fort. Dia hivavaka isika amin'izao fotoana izao. Donc nous allons prier. Ka dia mangataka ny ndralahery hivavaka avy hatrany atao amin'ny teny frantsay. Donc nous demandons Monsieur Hier de prier. Alléluia. Merci Père pour ce moment de gloire, ce moment agréable, ce moment plein de bonté, plein de sagesse. Merci Seigneur car tu es ici maintenant. Jésus-Christ, tu es présent à cette heure-ci car tu as déjà dit que là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en ton nom, tu es présent. Merci Seigneur car tu vas confirmer aujourd'hui, tu vas réaliser ta parole car tu as déjà dit que si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Donc, dès maintenant Seigneur, on te remercie pour la guérison, pour la délivrance, pour tout ce que tu vas faire aujourd'hui. Merci Saint-Esprit et on t'invite à travailler, on t'invite à agir Saint-Esprit aujourd'hui pour tout le monde, pour l'Église, pour les gens du monde, pour tous qui assistent à cette émission. Alléluia, merci Seigneur. Amen. Amen. Mino isika fa le vavaka natao parimpon'Andriamanitra teo, enin'Andriamanitra ro tanterahany. On croit que la prière dont Monsieur Hier a fait, Dieu l'a entendue et il va l'accomplir. Ka dia samy manompotompo amin'ny fontsika rehetra isika. Donc nous allons vraiment louer le Seigneur de tout notre cœur. Ho tohisantsika ary ny fotoana amin'ny alalany fiderana Josia no hitarika amin'ny fotoana eto. Donc on va continuer le culte par la louange. On va acclamer le Seigneur pour Josia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur et crier fort Alléluia? Alléluia. Bonjour à tous, nous vous saluons. Ce matin, Jésus est présent, n'est-ce pas? Amen. Il est présent, il est parmi nous aujourd'hui. Et j'en suis sûre qu'il va agir. Amen. Comme ce que le pasteur a dit, Dieu va agir aujourd'hui. Amen. Mais la seule condition, c'est que nous le louons avec notre cœur et toute notre âme. Amen. Androania, yasa Jesus, famia Jessia no futsnizia, ni derazia, na numpoazia, en futsika mantolo, en mietsika mantolo. Kamana sanawar mitsangana mtoera misiano. J'invite l'assemblée à se lever. Nous allons adorer Dieu. Mais avant tout ça, on va lire un verset qui est très très important, qui nous incite et encourage à louer le Seigneur dans Psaume chapitre 150, verset 6. Salamu Fatima Pulo Amzat Andin Fayen. Salamu Fatima Pulo Amzat Andin Fayen. Fakitika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aoka izay rehetra manapofinainy samy iteran'i Jéhovah. Alléluia. Amin'ny teny frantsay izy dia manao hoe que tout ce qui respire acclame le Seigneur. Alléluia. No zany manapofinaina ve ianao ndao antsika iteran'Andriamanitra. Ninina zay atongavanao eto dia andao antsika iteran'Andriamanitra. Quelles que soient les raisons de notre venue
dans ce culte, il faut qu'on loue le Seigneur, car le Seigneur est digne de la louange. Amen. Mitady ve ianao hoe hositran'Andriamanitra amin'ny aretina, ndaotsika hideran'Andriamanitra. Mitady fitahiana ve ianao, ndaotsika hideran'Andriamanitra. Eny na ataoko ary tsy misy antony, andaotsika hideran'Andriamanitra. Quelle que soit la raison, allons louer le Seigneur. Amen. Dahoaritsika ao anatin'ity ity ifanentana hoe derao amin'ny feo izy rehefa tsisy ny feo dia raintsika amin'ny tanana izy afaka sandratranao tahaka izao ve ny tananao. Est-ce que quelqu'un peut lever ses mains? Amen. Raha tsy manana tanana afaka mihetsika ihany koa ny tongotra, sady izany ve? Raha tsy manana tongotra fanahintsika anie afaka mideran'i Jehovah, sady izany ve? Dahoarany hideran'ny Tompo avy hatranintsika.
Je le loue avec ma voix. 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 S'il me manque ma voix. Je le loue avec mes mains. S'il me manque mes mains. Je le loue avec les pieds. S'il me manque mes pieds. Je le loue avec mon âme. S'il me manque mon âme. C'est que je le loue là-haut. S'il me manque mon âme. C'est que je le loue là-haut. S'il me manque mon âme. C'est que je le loue là-haut. Alléluia. Peut-on acclamer fort le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Voilà, il te rend ça aussi, car Diame vunachas, iteras, yubias. Amen. Nous allons encore l'adorer, car le Seigneur est digne de louange. Amen. Afaka niya ufa no ventana no. Alléluia. Dansons pour Jésus. Miu bien en Sahai. You can outside, you can outside, c'est so. You can outside, you can outside, c'est so. You can outside, you can know, you can know, you can outside, c'est so. You can outside, you can know, you can know, you can outside, c'est so. You can outside, you can outside, c'est so. You can outside, you can outside, c'est so. You bien You can outside, you can know, you can know, you can outside, c'est so. You can outside, you can know, you can know, you can outside, c'est so. Mitsaka no Sahai. Amen. Oui, Seigneur, nous t'adorons. Nous sommes ici pour t'adorer en esprit et en vérité, car tu es esprit, Seigneur. Mitsaka no Sahai, c'est social. Mitsaka no Sahai. Tenam Mitsaka no Sahai. Dotsika ivavaka itsokan Jesosy. Ten'Andriamanitra dia mampianatra hoe satria fan'Andriamanitra dia andaontsika ivavaka amin'ny fanasy fahamarinana ihany koa. Oui, Seigneur, nous t'adorons en esprit et en vérité, car tu es digne de louange. Et oui, Seigneur, d'ailleurs, notre but, le but de notre existence, notre raison d'être, notre raison de vivre,
c'est de t'adorer, Seigneur. Amen. Amen, amen. Mtsoka na uzai. Amen. Physique de Mtsokanao. Amen, c'est social. Mon existence sert à te servir et t'adorer. Mbola verina ihany Jesosy hoe mitsaoka anao zahay. Mitsaoka anao, mitsaoka anao, ny antony fisy dia hitsaoka avelatsika andeha ny zava-maneno a dia tsy haiko hoe tahaka ny ahoana fanehoanao an'izany hoe mitsaoka an'Andriamanitra zany ianao fa androany izay tena ao anatinao izay ao anatin'ny fonao aseho an'Andriamanitra tady Dieu fa tsisy miafina amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra mandinika amin'ny vosony fo Andriamanitra dia noho izany a raha tonga eto ianao dia le tena heninao mihitsy aseho anazy le tena ao anatin'ny fonao aseho anazy satria eto izy. Amen. Jesosy a tena mitsaoka anao zahay tena mideranao a Jesosy io tsy hoe amin'ny endrika ivelany fotsiny fa ny ao anatiko mihitsy manaiky fa ianao no tompo ny ao anatiko mihitsy manaiky fa ianao Andriamanitra. Oui Seigneur, nous avons foi en toi en toute franchise. Tena sambatra Jesosy a je suis heureuse et vraiment comblée Jesosy miaraka aminao. Oui, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vie de t'adorer, je veux t'adorer, je veux juste t'adorer, oui, t'adorer, ma présence ici c'est de t'adorer, ma raison de vie de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. T'adorer. Ma raison de vie de t'adorer.
Ko fanay eo anaty Misakana Nyantony visi Dia itsakana Ampimo-masonao anaty izany iray izany. Si tu peux fermer tes yeux dans cette chanson, Mitsakana Nyantony visi Dia itsakana. Amen, amen. Maka toerantsika. nous pouvons prendre notre place. Alokana fotoana anaovana vavaka isika rehetra amin'izao ora izao. Maintenant, nous allons consacrer un moment pour prier. Fa mialohan'izay dia hovakintsika ny voalaza amin'ny baiboly Romanina 12:1-2. Mais avant cela, nous allons lire un verset qui se trouve dans Romains. Vakiko amin'ny teny malagasy avy hatrany ilay teny. Koa amin'izany mangataka aminareo a rahalahy no famindrampon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fampopanahy mety ataonareo izany. Ary aza manaraka fanao izao tontolo izao fa mivamy fanavoazana ny saina amatarina ro sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana no marina. Donc, Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte, le culte que vous lui devez. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Hivavaka amin'ny fotsika rehetra isika. Nous allons prier de tout notre cœur. Na isika ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity na ianareo any ivelany manaraka izao fotoam-pivavahana izao. Que ce soit nous qui assistons ici, que ce soit ceux qui assistent en ligne. Hivavaka amin'ny fotsika manontolo isika. Nous allons vraiment prier de tout notre cœur. Atoloro an'Andriamanitra ny fiainanao rehetra. Offrez à Dieu toute votre vie. Fa Andriamanitra vonona iainy ny vavaka ataontsika. Parce que Dieu, il est prêt à écouter notre prière. Vonona handray atsika izy. Il est prêt à nous recevoir. Ary raha nahatsapy ianao fa nanota tamin'Andriamanitra. Et si tu sens que tu as péché devant Dieu, dia oka hifona sy bebaka aminy ianao. c'est le moment de te repentir. Fa mielaneloko ao izy. Dieu va vraiment te Amelana ny pardonner. fahatsolo rehetra izy. Dieu va pardonner toutes tes Ho fautes. atsangany ianao. Il va te relever. Ka noho izany dia andao hivavaka tsika rehetra atsakany tahaka izao tananao hivavaka tsika. Donc pour cela, je t'invite à lever tes mains. Nous allons prier. Samy manokatra ny vavany na isika eto na ianareo any atokantrano. Donc tu vas prier avec tout ton cœur. Misotranao zahay Andriamanitra. Misotranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa no fahasoavanao lehibe sy famindramponao. Dia manana ty fotoana loany ety. Afanay manompo anao. Afanay manome voninahitra anao. Afanay midira anao. Afanay mankalaza anao. Ko dia atolotra ho anao ny tany tenanay Andriamanitra. Ho anao zahay. Ho anao zahay. Anio, ampitso ary mandrakizay. Ho anao zahay. Tsy vadika aminao zahay. Tsy ala aminao zahay. Fa nompo anao mandrakizay, mandrakizay, mandrakizay. Tompo Andriamanitra. Zao fiangonana rehetra izao dia raisinao an-tanana. Tena raisinao an-tanana. Tena terisinao, mpanomponao olonao, anompanao mandrakizay, mandrakizay. Ary tsy vadika aminao zahay Andriamanitra. Tsy vadika aminao zany izahay. Halleluja. 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 Misotranao Andriamanitra. Misotranao e. Misotranao e. Misotranao. Misotranao. Fa tsara ianao. Mpanao tsara ianao. Samy mivavaka amin'ny fony rehetra izy. Je t'invite à vraiment prier de tout ton cœur. Samy mivavaka amin'ny fony rehetra hatrany hatrany izy.
prie vraiment de tout ton cœur. mino fa miainanao Andriamanitra Il faut croire que Dieu entend tes prières en ce moment ary mamaly ny vavaka ataonao izy et qu'il va répondre à tes prières. tia antsika rehetra ny tompo Dieu nous aime vraiment. tohizo ny vavaka Continue à prier. O ny rany Jesu, o ny rany Jesu, no manadio ahy C'est le sang de Jésus qui me purifie. o ny rany Jesosy manadio ahy C'est le sang de Jésus qui me purifie aujourd'hui. Jesosy mampanesy ahy C'est le sang de Jésus qui me rend vainqueur. C'est le sang de Jésus qui me délivre. Mafan'Andriamanitra isika Acclamons le Seigneur. raha mbola misy mafino zany teka atao Si tu viany peux encore acclamer plus fort que cela. Jesosy Jésus. Jesosy Jésus. tia anay Il nous aime. tia anay Il nous aime. momba anay mandrakizay sady Il est sady avec ve nous pour toujours. mbola hiteka N'est-ce mafan'Andriamanitra pas? ihany Acclamons le Seigneur. halleluja Alléluia. ao anaty ty fotoam-pivavany ity a Dans ce culte aujourd'hui, mbola mitona antsika rehetra hatrany hatrany eo ny ino je vous invite encore à croire fa raha misy amintsika marary que s'il y a quelqu'un qui est malade, amin'ny anara Jesosy ho sitrana ianao au nom de Jésus, il sera guéri. ianareo any amin'ny tokantrano ihany koa Vous qui êtes dans vos maisons, raha marary ianao si vous êtes amin'ny malade, anara Jesosy ho sitrana au nom de Jésus, soyez guéris. ho sitrana Soyez guéris. ho sitrana Soyez guéris. ary amin'izao vaninandro zao a matoky fa zay rehetra tonga eto iazy Andriamanitra Et en ce moment, il faut croire que Jésus prendra soin de nous. ho vanin'Andriamanitra ny olonao ny fiainanao Jésus va résoudre tous nos problèmes. hain'Andriamanitra zavatra rehetra Dieu sait tout faire. raha mino zany tsika dia andao mbola hiteka ihany Si tu crois en cela, acclame le Seigneur très fort. alleluja Alléluia. mena tompony voninahitra À Dieu soit la gloire. dia amin'izao fotoana zao tsika dia andao hitondra ny fanomezana ny fanatitra ho an'Andriamanitra Donc maintenant, c'est le moment pour
remettre à Dieu nos offrandes et nos dîmes. Tena tanteraka zany amin'ny fontsika rehetra isika On va vraiment le faire de tout notre cœur. dia mandroso isika ety alohana ety moa ny boaty natokana ho an'ny dîme. Donc tous ceux qui vont faire les dîmes, ils peuvent avancer. Il y a 2 boîtes qui sont consacrées pour cela. Dia tataza manokana eny ny rakitra na ny fanomezana ataontsika. Et il y aura des personnes qui vont prendre les offrandes sur place. Mandroso arytsika ao anatin'izany dia mbola hitohy ny fiderana ataontsika ho an'ny tompo. On va encore continuer de louer le Seigneur. Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. T'as fait du bien. J'exalterai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. J'exalterai l'Éternel. Sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il t'a fait du
raha mbola afaka mitehaka mafy ianao dia miteha hafa mafy an-trano. dia araka fanaontsika isika ny farany volana. Et comme on le fait toujours à chaque fin du mois, dia misy valopy ho zaraina amintsika rakidehibe. et il y a l'enveloppe qui s'intitule une grande ka dia offrande. mangataka an'ireo tompony andraikitra mba hizaran'izay valopy izay zany dia mandrosa avy hatrany dia ao anatin'izany tsika mbola hitohy hideran'Andriamanitra. Donc on va continuer à louer le Seigneur en partageant les enveloppes. tu tumpuni zore chiza Hudejaina fona nenya narana Tisizava magagaze Tiazuna wata Serefesina nivuni na icha Dena masinyano tumpu Bamuzi Nifiainana Se non ha pauri Hudejaina fona nenya narana Não na funa caminhas fizali Serefesina nivuni na icha Dena massimiana tumpu Pamuzi Nishanana Leito eja simananaya Felfiadana nanifanay Aduva fiana lalachizay Anilanay Leito eja simananaya Felfiadana nanifanay Felfiadana nanifanay Aduva fiana lalachizay Anilanay Não me deixa de panzakanai Me tueja Ni fanaina Nyunjikeu atungo chaunjaizai Wanau ni dera siaza manchakizai Hanau ni dera Di panzakanai Ni tueja Ni fanaina Nyunjikeu atungo chaunjaizai Irawe
metsika toerana reto tarika fidiarana reto a. La chorale peut prendre place. Fa toka amin'ny fotoana zay hitondrako ny tenin'Andriamanitra ny tenako. C'est le moment pour que j'apporte la parole de Dieu. Dia mbola mafisika no antsika eto sy anareo manaraka zao fotoam-pivavahana izao any ivelany. Et je redis encore, pour nous qui assistons ici, ou ceux qui suivent le culte en ligne, Ao anatin'izao fotoana izao dia afaka no sitrana ianareo zay marary. tous les malades peuvent être guéris aujourd'hui. Afaka ny ahita ny herin'Andriamanitra miasa ianareo. Nous pouvons voir la puissance de Dieu agir. Satria Jesosy no tsy miova. Parce que Jésus il ne change pas. Izy tsy miova omaly ny ora mandrakizay. Il ne change pas hier, aujourd'hui et pour toujours. Ary miaraka amintsika eto izy. Et il est avec nous aujourd'hui. Miaraka aminareo any tokantranonareo Il est izy. aussi avec vous à la maison. Raha mino anareo Si vous croyez, dia hita voninahitr'Andriamanitra. vous allez voir la gloire de Dieu. Ndao hiteka mafy antombo hatrany Acclamons le hatrany. Seigneur. Ny afatra entiko androany Le message que je vais apporter aujourd'hui, dia afatra manomana antsika mba hanana ny fiainana mandrakizay. c'est un message qui nous prépare à avoir la vie éternelle. Dia le fiainana mandrakizay miaraka amin'ny Jesosy. C'est la vie éternelle qui est avec Jésus. Ary afatra manomana antsika ihany koa C'est aussi un message qui nous prépare ho olon'Andriamanitra mendrika ny ho tahin'Andriamanitra. à être un homme de Dieu qui mérite d'être béni, Mendrika ny ho tahina mandritra ny fahavelomana eto ambony tany. qui mérite d'être béni dans notre passage sur terre. Noho izany manasa antsika rehetra aho Pour cela, je vous invite ho liana andre ny afatra à vraiment être attentif pour écouter la parole ary indrindrindrindra mba handray an'izany afatra zany amin'ny fonao rehetra. et surtout de recevoir la parole avec tout votre cœur. Amaky baiboly azy isika ao amin'ny Korintiana faharoa toko fadimy andimy fafito ambin'ny folo. Nous allons alors lire la parole de Dieu dans 2 Corinthes chapitre 5 verset 17. Zao no voasoratra. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Au nom de Jésus, dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. Avy amin'ny alalan'izay teny izay no akantsika ny fampianarana. Nous allons alors tirer un enseignement grâce à ce verset. Efa ela isika no nafantatra anio andinin-tsoratra masina io. Peut-être qu'on a déjà su ce verset depuis longtemps, Fa saingy zao mais tena araka izany tokoa ve ny fiainanao, araka io teny io ve ny fiainanao amin'ny maha olon'Andriamanitra anao. est-ce que ta vie est vraiment selon cette parole en tant qu'enfant de Dieu? Efa lasa olona vaovao tokoa ve ianao amin'ny maha olon'Andriamanitra anao. Es-tu vraiment un être nouveau en tant qu'enfant de Dieu? Tantaraiko aminareo a Je vais vous raconter fa amin'ny maha olon'Andriamanitra anareo, amin'ny maha olon'Andriamanitra atsika. qu'en tant qu'homme de Dieu, Tsy aiken'Andriamanitra hiditra any amin'ilay fiainana mandrakizay miaraka amin'ny Jesosy isika. Dieu ne va pas accepter qu'on entre dans la vie éternelle avec Jésus Tsy aiken'Andriamanitra ho any amin'ilay fiainana mandrakizay isika raha tsy efa hitany fa lasa olona vaovao. Dieu ne va pas nous accepter à aller dans la vie éternelle s'il ne trouve pas qu'on est un être nouveau. Zany hoe efa nateraka indray ianao, C'est-à-dire que tu es né de nouveau. efa nateraka fandrony ianao, Tu es né une deuxième fois. efa nateraka Andriamanitra ianao. Que tu es né de Dieu. Eno tsara ke zao fanazavako zao hoe Écoute cette explication. mpanota avokoa ny zanak'olombelona rehetra na iza na izy. Tous les êtres humains sont des pécheurs, qui que ce soit. Tsy misy olombelona tsy mbola nanota izany teto ambony tany. Il n'y a pas personne qui n'a jamais péché sur terre. Zao ny voalaza amin'ny Romaina toko fahatelo andiny fahatelo amby roapolo. Dans Romains 3, 23, il est dit Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy misy manana voninahitra avy amin'Andriamanitra. que tous ont déjà péché et sont privés de la gloire de Ny Dieu. rehetra mihitsy no voalaza hoe efa nanota ho ny baiboly. Donc selon la Bible, tout le monde a déjà péché. Manamafy an'izany ihany koa ny voalaza any amin'ny mpitoroteny toko fafito andiny faharoapolo. Dans Ecclésiaste 7, 20 aussi, ça dit comme ça. Ho ny baiboly hoe tsy misy olo marina eto ambony tany ka tsy nanota izy.
que personne n'est juste sur terre et que tout le monde a péché. Ny tian'Andriamanitra ambara zany dia hoe na iza velona teto ambony tany ety dia eo latrehan'Andriamanitra mpanota izany olona izany. Donc Dieu veut dire que quiconque est né sur la terre, ils sont tous des pécheurs. Ary zany fahotany zany ry havana malala no mampisaraka ny olombelona amin'Andriamanitra. Et c'est ce péché qui nous sépare de Dieu. Mazava be mihitsy ny voalazan'i Isaia toko faharoa faharoa. Il est bien clair ce qui est dit dans Ésaïe 59:2. Toy izao ny voasoratra fa ny heloka reo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiavina tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy. En réalité, ce sont vos torts qui dressent une barrière entre vous et votre Dieu. Ce sont vos propres fautes qui le poussent à tourner la tête pour ne pas vous écouter. Raha mbola mitoetra ho mpanota isika, Si on demeure encore pécheur, raha mbola mitoetra ho mpanompon'ny ota isika, si on est encore esclave du péché, dia mazava be fa tafasaraka amin'Andriamanitra. donc c'est clair qu'on est séparé de Dieu. Andriamanitra no teny zany. C'est Dieu qui a dit cela. Ary tsy tan'izay fa mampisaraka amin'Andriamanitra mandrakizay ny fahotana. Mais en plus de cela, le péché va nous séparer pour toujours de Dieu. Zao voalaza amin'ny Apokalipsy toko faha 2:15. Dans Apocalypse 21:8, Fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpitsagajaga sy ny mpanomposampy sy ny mpanao ratsy ary ny mpandainga rehetra dia hanany anjara toerany ao anaty farimy rehetra afo sy solofara, zany no fahafatesana faharoa. il est dit que quant aux lâches, aux infidèles, aux êtres abominables, aux meurtriers, aux gens immoraux, à ceux qui pratiquent la magie, aux adorateurs d'idoles et à tous les menteurs, leur place sera dans le lac de soufre enflammé qui est la seconde mort. Ny olona zay hitan'Andriamanitra fa mbola malota hoy ao, Donc si Dieu voit que tu es encore mbola pécheur, mpanompon'ny ota ihany koa, si tu es encore esclave du péché, dia voasoratra fa tsy afaka hiaraka amin'Andriamanitra mandrakizay izy. il est écrit que tu ne peux pas être avec Dieu Fa tsy pour maintsy toujours. alefa any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Tu seras envoyé dans le lac Zany enflammé. matoka amin'ny Baiboly hoe rehefa nalota ny devoly tany an-danitra dia nesorina tany izy. C'est pourquoi quand le diable a péché, Dieu l'a exclu du ciel. Noho izany mba hatokan'ilay tenin'Andriamanitra amin'ny Jaona toko fahatelo dia faina ambin'ny folo, Donc pour que la parole de Dieu dans Jean 3:16 soit mba hatoka izany teny izany ho tanteraka sy ho hamarin'Andriamanitra. pour que cette parole soit justifiée par Dieu, Zao mantsy zao ny dikan'ilay teny la parole nous dit hoe nomen'Andriamanitra ny zanan'ilay tokana, que Dieu a envoyé son Fils unique dia izay rehetra mihaino an'io zanany io afin que quiconque croit en lui dia tsy ho very ne sera pas fa perdu, hanafiana mandrakizay. mais a la vie éternelle. Mba hatoka izany ho tanteraka Pour que cela s'accomplisse, dia tsy ampy fotsiny hoe nino an Jesosy ianao il ne suffit pas juste de croire en Dieu na hoe manana an Jesosy, ou d'avoir Jésus, fa ny andrasan'Andriamanitra ianao lasa olona vaovao, mais Dieu attend de nous qu'on soit un être nouveau, ny fanahinao lasa vaovao. que ton âme soit nouveau. Zay mihitsy zany no andrasan'Andriamanitra amintsika rehefa nino an Jesosy na hoe rehefa nandray an Jesosy. Donc une fois qu'on a reçu Jésus, Dieu attend qu'on soit vraiment né de nouveau. Ny antony satria tsy ilay olona taloha La raison, c'est parce que ce n'est pas l'ancienne créature, dia hoe ilay olona mbola mpanota na ilay hoe olona mbola mpanompon'ny ota, c'est-à-dire l'homme qui pêche encore ou l'homme qui était encore esclave du péché. averiko indray tsy ilay olona taloha na ilay olona mbola manota na ilay mpanompon'ny ota no eken'Andriamanitra hiaraka amin'ny mandrakizay. Je répète encore, ce n'est pas l'homme qui est encore pécheur ou qui est esclave du péché Fa ilay olona efa lasa olona vaovao. qui va être accepté au ciel, mais c'est la personne qui est née de nouveau. Enina dia anisan'ilay olona malala an'Andriamanitra aza ilay olona. Même si la personne connaît Dieu, Efa tena hoe mpino kristianina amin'ny fiangonana anankiray izy, peut-être qu'il est déjà infidèle dans une assemblée, dia tsy milaza akory zany fa eken'Andriamanitra ho any an-danitra izy. ça ne suffit pas pour être accepté pour aller au paradis.
fa ny andrasan'Andriamanitra dia zao izy mila miova Mais Dieu attend qu'il change de vie, lasa olona vaovao ao amin'ny Kristy Jesosy qu'il soit une nouvelle créature en Jésus-Christ, izy tsy maintsy ateraka indray qu'il soit vraiment né de nouveau, izy tsy maintsy ateraka fandrony qu'il soit vraiment né une deuxième izy tsy fois, maintsy ateraka Andriamanitra qu'il soit vraiment né de Dieu. samihafa mantsy ny olona hoe nateraka araky no fotsiny ihany sy ny olona nateraka Andriamanitra. La personne qui est née de Dieu et qui est née de la chair n'est pas pareille. Raha ohatra ka nateraka tamin'ny alalan'ny ray aman-dreninao fotsiny ianao Si tu es juste né de la chair par tes parents, dia mandiaraka ny nofo tu marches par la chair. mandiaraka sitrapony devoly Tu marches selon la volonté du fa rehefa diable. nateraka Andriamanitra kosa ianao Mais si tu es né de Dieu, dia lasa olona vaovao tu es un être nouveau mandiaraka an'Andriamanitra qui marche selon Dieu, mandiaraka qui sitrapon'Andriamanitra. marche selon la volonté de Dieu. Halleluja Alléluia. amen Amen. dia izay indrindra no mahatonga amin'ity androandroany ity manentana antsika rehetra hoe mila manana fiainana vaovao ao amin'i Jesosy isika Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je vous invite vraiment à avoir une vie nouvelle. satria mafisika ihany hoe tsy afaka ny ekena ho any an-danitra ianao raha ohatra ka mbola mitoetra ho mpalota. Parce que je répète encore, tu ne peux pas être accepté au ciel si tu es encore pécheur. Ary tsy afaka niaraka amin'Andriamanitra ianao mandritra fahavelomana eto ambony tany ity raha mbola mitoetra ho mpanota. Et même dans ta vie sur terre, tu ne peux pas être avec Dieu si tu restes encore un pécheur. Mazava be ny teny nataon'i Jesosy ao amin'ny Matthieu 7:2 raika amby roapolo ka hatramin'ny 7:20. Ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 21 est vraiment clair. Voalaza hoe tsy izay rehetra manao amiko hoe tompotompo nitra fanjakan'ny lanitra. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui va hériter du royaume des Ny cieux. olona ekena ho Jesosy hitra fanjakan'ny lanitra dia ny olona manao sitrapon'Andriamanitra ihany. Mais ce sont seulement ceux qui font la volonté de Dieu qui seront acceptés. Ary ny sitrapon'Andriamanitra dia ity Et la volonté de Dieu est ianao que zay ninao Jesosy toi qui crois en Jésus, ianao zay nandray an Jesosy toi qui as reçu Jésus, ianao zay manana Jesosy toi qui as Jésus dans ton cœur, lasa olona vaovao tu deviens un être lasa nouveau. manana fanahy vaovao. Tu as un âme nouveau. Eka ne ka ho amin'izany isika rehetra toka eto Puisse ta vie être vraiment comme cela. mety hijoro vavolombelona ianao Peut-être que tu vas faire un témoignage. hiteny am Jesosy Tu vas dire à Jésus, hoe efa namoaka démonie tamin'ny anaranao zahay j'ai déjà chassé le démon en ton nom, Jésus. hoe efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao zahay J'ai déjà fait des grandes choses en ton nom, Jésus. hoe efa naminany tamin'ny anaranao zahay J'ai déjà prophétisé en ton nom. dia amaly ianao Jesosy Et Jésus il va te répondre, raha tsy mbola tokony vaovao ianao si tu n'es pas encore un être raha tsy nouveau, mbola manana fanahy vaovao ianao si tu n'as pas encore un dia ho esprit nouveau, Jesosy tsy fantatra ianareo donc Jésus il va dire, je vous tsy connais pas. fantatra ianareo Je vous connais pas. miala eto amiko ianareo Je vous connais pas. ry raha lasana bavy ry fiangonana tonga eto Donc, frères et sœurs, en Christ, tiantsika rehetra Andriamanitra Jésus, Dieu, il nous aime. dia hoy aho hoe tia nanantoka ve ianao Donc, je dis aujourd'hui, est-ce que vous faramandao aty tany ity voulez être sûr que si vous quittez cette dia hanany terre, fiainana mandrakizay vous aurez le royaume des cieux? tia nanantoko amin'izany ve ianao Est-ce que vous voulez avoir l'assurance? dia hoy aho hoe ekeo Jesosy ho tomponao ho Donc, je mpamonjanao vous dis, acceptez Jésus d'être votre Seigneur et votre Sauveur. tena omety toeranao anatinao izy Donne la place à Jésus dans votre cœur. tena avy alao hanjaka tokoa ao anatinao izy Laisse vraiment Jésus régner dans votre cœur ary manapa-hevitra hiaina amin'ilay fiainana vaovao ianao et décide de marcher dans une nouvelle vie. zao mantsy ny zava-marina La vérité, c'est que rehefa nino an Jesosy ny olona quand quelqu'un croit en Jésus, rehefa nandray an Jesosy ny olona quand quelqu'un reçoit Jésus, rehefa tafiditra ao anatin'ny olona Jesosy quand Jésus a une place dans une dia personne, nisy herin'Andriamanitra avy any an-danitra miasa amin'iny olona iny il y a une puissance de Dieu qui vient du ciel qui va agir dans cette ary zany personne. herin'Andriamanitra zany no manova ny fiainany ho fiainana vaovao Et c'est cette puissance de Dieu qui va changer notre vie en une vie nouvelle. satria
ny filazantsara mantsy Parce que l'évangile, c'est dia que voalaza ny baiboly fa herin'andriamanitra amin'izay zay rehetra mino. la Bible dit que l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour ceux qui croient. Zany matoka amin'ny Jesosy miteny hoe mandihana mitory filazantsara ianareo. C'est pour ça que Jésus il a dit va et prêche l'évangile. Le filazantsara-mbara zany dia hoe Jesosy maty, Jesosy nalevina, Jesosy natsakana tamin'ny maty. L'évangile, c'est quoi? Jésus, il est mort, il a été enseveli et il a ressuscité. Dia iny no herin'andriamanitra manova ny fiainan'olona ratsy ho lasa fiainana tsara. Et c'est ça qui est la puissance de Dieu qui change la vie, la mauvaise vie en une nouvelle vie Dia meilleure. zay matoka amin'ny baiboly milaza fa rehefa tonga ao amin'ny Jesosy ny olona dia tsy maintsy lasa olona vaovao izy. Et c'est pour ça que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est un être nouveau. Andao nge avetsika vakina ilay Korintiana faharoa toko fadimy andimy fafito ambin'ny folo. On va relire 2 Corinthiens Zao voasoratra. 5:17. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha indreo efa tonga vaovao ireo. Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. Na iza arabaka teny tena hoe tonga ao amin'ny Jesosy. Donc quiconque est en Christ, Na inona tantara-piainantany aloha, peu importe ton passé, na inona fahotany, peu importe tes péchés, na inona zavatra ratsy efa nataony, peu importe le mal que tu as déjà accompli, rehefa tonga amin'ny Jesosy le olona si tu es en Christ, dia tonga olona vaovao, tu seras un être tonga nouveau. manana fanahy vaovao. Tu vas avoir un nouvel Ary esprit. mafisiko fa ny olona tak'izany ihany no eken'Andriamanitra ao any an-danitra rahatry zay. Et ce sont ces hommes nouveaux qui seront acceptés dans le ciel. Enganeka ho tafita ao amin'izany tsika rehetra tonga eto. Je prie que nous soyons parmi ces gens qui vont aller au paradis. Faharoa, Deuxièmement, na dia ny fiainantsika eto ambony ty tany ity azy, et même notre vie sur terre, na iza na iza velona eto ambony ty tany ity, quiconque vit encore sur terre, ho lasa fiainana miady reriny ny fiainana, sa vie sera une vie sans Dieu, ho lasa fiainana tsy misy an'Andriamanitra miay izy. parce que Dieu ne va pas prendre soin Raha de lui. ohatra ka tsy mbola nandray an Jesosy, tsy mbola manana an Jesosy. Si cette personne n'a pas encore reçu Jésus. Indrindra ka hoe tsy mbola hita eo fiainany le fiainana vaovao. Surtout s'il n'a pas encore cette vie nouvelle dans sa vie. Ry havana malala tonga eto, Frères et sœurs, tsy afaka miaraka amin'ny olona zay milaza azy ho mpivavaka na milaza azy ho fiangonana kristianina ny tompoandriamanitra raha tsy efa hita tokoa fa ianao dia manana fiainana vaovao ao amin'ny Jesosy. Dieu ne peut pas être avec ceux qui disent qu'ils prient ou qu'ils ont Jésus s'ils n'ont pas cette vie nouvelle, s'ils n'ont pas encore changé de vie. Matoka mitantara zany aminareo matsy. Je vous raconte cela. Efa miaino anaty vaninandro farany isika taranaka ankehitriny. Parce que déjà, on est dans ce qu'on appelle les derniers jours. Ao anatin'ny vaninandro farany no misy ny fahoriana sy ny fahasarotana rehetra. Et que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Amin'ny karazany fahoriana sy ny fahasarotana. La difficulté se présente dans différentes sortes. Dia hoy aho hoe aiza ny tany alehanao raha ohatra ka tsy mbola tonga ao amin'ny Jesosy ianao. Donc je vous dis, où irons-nous si nous ne sommes pas en Christ? Ahoana ny mety ho fiafaranao raha ohatra ka tsy mbola tonga olom-baovao ianao. Comment sera notre vie si on n'est pas né de nouveau? Satria Andriamanitra ry havana tsy afaka hiaraka amin'ny olona tsy manana Jesosy ary tsy manana fiainana vaovao. Parce que Dieu ne peut pas être avec quelqu'un qui n'a pas une nouvelle vie, qui n'est pas en Jésus. Zany ange ry havana malala no antony natokan'Andriamanitra ray nanome an Jesosy. C'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils, Jésus. Voalohany aloha tia no vonjena zao tontolo zao. Parce que premièrement, il a envie de sauver le monde. Kanefa ahoana no ahafahany mamonjy ny olombelona rehetra? Mais comment il peut sauver le monde?
no zany nomeny ny zanan'ilay tokana atao hoe Jesosy. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils unique. Ary rehefa tonga tety ambony tany Jesosy Et quand Jésus était sur terre, dia natao sorona tao ambony hazo fijaliana et on l'a crucifié sur la croix mba ahafahany mitondra amin'ny fahotantsika. pour qu'il puisse porter nos péchés. Hoy Petera, any Petera voalohany toko faharoa dia fefatra amby roapolo. Dans 1 Pierre 2,24, Voasoratra hoe fa Jesosy nitondra fahotantsika tamin'ny teny tao ambony hazo fijaliana. il est écrit que Jésus a porté nos péchés sur la croix. Tena hoe nitondra fahotantsika Jesosy tamin'izy maty tao ambony hazo fijaliana. Donc Jésus a vraiment porté nos péchés quand il était mort à la croix. Manamafy an'izany ihany koa ny voalaza any amin'ny bokyny Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahadimy sy ny faheniny. Il est dit de même dans 1 Jean 3, 5. Toy izao ny voasoratra vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary fantatrareo fa izy no naseho anaisitra ny ota ary tsy mamisy ota ho aminy. Zay rehetra mitoetra ho aminy dia tsy manota, zay rehetra manota dia tsy nahita na nalala azy. Vous le savez, Jésus-Christ est apparu pour enlever les péchés et il n'y a pas de péché en lui. Ainsi, quiconque demeure uni à lui cesse de pécher, mais celui qui continue à pécher prouve par là qu'il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Tonga zany Jesosy manala ny fahotantsika. Donc Jésus est venu pour porter nos péchés. Tena hoe sorony 100% ny fahotantsika. Il a enlevé nos péchés à 100%. Dia avy eo nalevina Jesosy rehefa maty. Donc Jésus a été enseveli Dia nalevina niaraka taminy ihany koa ny fahotantsika. et notre péché a été enterré avec Jésus. Mba hatonga antsika zay mino Jesosy tsy milanja ota intsony. Pour que tous qui croient en Jésus ne pêchent plus, n'ont plus de péché en eux. Dia mazava be zany fa rehefa tsy ao amintsika le ota, tsy milanja ota isika dia lasa olona vaovao. Et il est clair donc que s'il n'y a plus de péché en nous, nous sommes une nouvelle créature. Dia zay fiainana vaovao zay no tian'Andriamanitra ho hita ao fiainantsika mandritra fahavelomana eto ambony tany. Et donc, Jésus veut nous voir dans cette vie nouvelle. Satria ny olona lasa olona vaovao ihany Parce que seulement ceux qui ont cette vie nouvelle no azo antoka fa ho raisin'Andriamanitra tanana amin'izao vaninandro faran'izao. qui ont un garantie que Dieu va prendre en main leur vie sur terre. Ka raha tianao zany ry havana malala ny ahitan'Andriamanitra miasa ao fiainanao amin'izao fahavelomana izao, Donc si tu veux voir Jésus agir dans ta vie sur terre, dia mino an Jesosy, et il faut croire en Jésus. mino an'ilay sorona tao ambony hazo fijaliana. Il faut croire au sacrifice que Jésus a fait. Raiso izy hita ao anatinao, Reçois-le dans ton cœur. tena omey toerana ao fiainanao izy. Donne-lui une place dans ta vie. Aroka ho tsapanao aorinan'izay fa lasa olona vaovao ianao. Et il faut que tu ressentes que tu es vraiment une nouvelle personne. Satria tsy mijanona ho nateraka tamin'ny alalan'ny nofo fotsiny ianao fa lasa nateraka Andriamanitra. Parce que tu n'es pas juste une personne qui est née de la chair, mais tu es né de Dieu. Ary ny olona tahak'izany no azo antoka fa ho raisin'Andriamanitra tanany fiainana. Et sois-en sûr que Dieu va prendre en main ta vie. Dia hoy aho hoe dinio ny fiainanao rehetra, Donc, il faut se remettre en question. dinio ny mombanao manokana. Il faut se remettre en question. Pose-toi des Sao questions. sanatria ka hoe le fiainanao mbola maloto, mbola mpanompon'ny ota no fototra matokanao tsy afaka olana mihitsy, tsy afaka ady. Il faut penser que s'il y a encore des difficultés dans ta vie, est-ce que c'est à cause de ta vie de péché? Satria tahaka manokana tsy mino, Parce que moi, je ne crois pas. tsy mino aho hoe Andriamanitra dia mijery fotsiny ny olona izay manompo azy. Je ne crois pas que Dieu il va juste regarder les gens qui le servent. Hoe amin'izao andro faran'izao ve? Que dans- Hoe amin'izao andro faran'izao ve zay misy fahoriana, misy fahasarotana dia hijery fotsiny ve Andriamanitra? Je ne crois pas que Dieu va juste regarder ceux qui servent dans ces temps difficiles. Tsy ry havana malala Non. fa tsy maintsy asehony Andriamanitra azy.
Dieu va vraiment montrer tsy qu'il maintsy est Dieu. mitsidro atsika vahoakana izy. Il doit prendre en main ses disciples. Mazava be ke ny teny nataony Jesosy tamin'ireo mpianatra e. Il est clair ce que Jésus a dit aux disciples. Ho Jesosy tamin'ireo mpianatra, nahoana no manahy ianareo, nahoana no miasa saina ianareo, nahoana no miasa loha ianareo. Dieu a dit aux disciples, pourquoi vous vous inquiétez, pourquoi vous vous cassez la tête, Nahoana no matahotra ianareo, pourquoi vous avez peur, hoe inona no hoaninay, na inona no sotronay, na inona no tafianay. que qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire, qu'est-ce qu'on va mettre. Aoka fantatrareo fa reny voromanidiny reny, Vois les oiseaux, ny rainareo zay ny an-danitra no mamelona azy. c'est Dieu qui les nourrit. Dia ho Jesosy tamin'ireo mpianatra, tamin'ireo apôstôly, mihoatra lavitra no reny ianareo. Et Jésus a dit aux disciples que vous êtes plus que ces oiseaux. Tiana mafy zany Jesosy, tiana mafy izy amin'ity androandroany ity, Jésus veut nous dire aujourd'hui fa isika rehetra io zay fanino Jesosy, zay fanandrainy Jesosy, tian'Andriamanitra ho raisina tanana ny mombantsika rehetra. que Dieu veut prendre en main à tous ceux qui croient en lui. Hita n'ilay olana aminao, Il voit tes problèmes, hita n'ilay fahasairanana, il voit tes difficultés, fa matokiry havana. Fa rehefa tena toko amin'ny Jesosy ianao ary manana fiainana vaovao, ho vonjena ianao. mais aie confiance que si tu es vraiment en Jésus et que tu marches dans la nouvelle vie, Dieu va te sauver. Ny impossible amintsika olombelona ataon'Andriamanitra possible. Et même l'impossible selon les hommes, Dieu peut faire l'impossible. Raha mino an'izany ianao dia ho ataon'Andriamanitra aminao zany e. Si tu crois en cela, acclame le Seigneur. Dieu va le faire. Tsisy ain'Andriamanitra atao ry havana. Dieu peut tout faire. Fa ny andrasany aminao fotsiny dia hoe efa manana Jesosy ve ianao, Mais il attend que tu reçoives Jésus, dia efa tokolombovao ve ianao. que tu sois vraiment une nouvelle personne. Raha marina zay dia aza misalasala intsony fandroany no any amin'ny voninahiny aminao Andriamanitra. Donc si cela est vrai, il ne faut plus remettre en cause, mais Dieu va vertre sa gloire en toi. Andao tsika teka mafan'Andriamanitra. Acclamons le Seigneur. Atao mafy be ny teka. Jesosy, Jesosy, tia anay, momba anay, mandrakizay, sady zany ve, sady zany ve. Ry havana malala tonga eto a. Frères et sœurs, Aza voafitaka ny sainao sy ny hevitry ny devoly ianao. ne te laisse pas berner par Satan ni tes pensées. Misy karazan'olona milaza hoe aiza misy olona tsy hanota izany. Il y a des gens qui disent que personne ne peut pas ne pas pécher, Tsy maintsy manota ny olona. que tout le monde doit pécher. Zany ny eritreritry ny olona, zany ny hevitra arosony devoly. C'est le diable qui met ça dans nos têtes. Raha ohatra ka tahaka izany tokoa ny eritreritrao ary mandray ny hevitry ny devoly tahaka izany ianao, midika zany fa diso Andriamanitra, tena diso ny teny nataony Andriamanitra. Si tu crois cela, tu vas dire alors que Dieu, il ment, que la parole de Dieu est faux. Kanefa androany milaza amintsika rehetra ao fa marina ny teny voalazan'Andriamanitra ao anatin'ny Baiboly. Mais aujourd'hui, je vous dis que la parole de Dieu est vraie, Tena marina voasoratra ato. que la parole de Dieu est vraiment vraie. Rehefa toko amin'ny Jesosy ianao Si tu es en Christ, dia afaka ny tokolombavao, tu peux devenir une nouvelle tsy manota créature intsony qui ne pêche plus ary tsy mahay manota mihitsy. et même qui ne sait pas pécher. Andao ke vakitsika ny voalaza Jaona voalohany toko fahatelo dia fasivy e. On va lire la parole de Dieu dans 1 Jean 3, 9. Toy izao voasoratra ao, vakina amin'ny anaran'i Jesosy ilay teny a, Jaona voalohany toko fahatelo dia vakina ny andininy fasivy. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy ilay teny. Zay rehetra niteraka Andriamanitra no tsy manota, satria ny vony mitoetra ao anatiny, ary tsy mahay manota izy satria nateraka Andriamanitra.
Donc il est dit que tous ceux qui sont nés de Dieu ne savent plus pécher parce que c'est le fruit de Dieu qui est en eux. tsy manota ny olona zay efa nateraka Andriamanitra Donc ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent plus satria ilay voa avy any an-danitra mihitsy no apetraka Andriamanitra ao anatiny. parce que c'est le fruit qui vient du ciel qui est en nous. Ary tsy mahay manota, Donc il ne sait plus pécher. tsy vitany manota Il n'arrive plus à pécher no le voa mitoetra ao anatiny. à cause du fruit qui est en lui. Ry havana malala tonga eto, Frères et sœurs, tia antsika rehetra Andriamanitra. Dieu nous aime. Tia niaraka amin'ny mandrakizay any an-danitra isika. Dieu veut qu'on passe l'éternité avec lui. Tia ny ahita ny heriny miasa ny fomba mahagaga mandritra fahavelomantsika eto ambony tany ety isika. Dieu veut qu'on puisse expérimenter sa puissance sur terre. Fa zao no andrasany. Mila miaina amin'ny fiainana vaovao ianao. Mais Dieu attend qu'on puisse vivre dans la nouvelle vie. Andao ke vakitsika ny ato amin'ny Efesianina toko faefatra. On va lire dans Ephésiens 4, Zao ny voasoratra eo amin'ny 9:7 sy 7:20. 23-24. Ny dikan'ilay teny dia hoe aoka ho tafianareo ilay toetra vaovao zay fa nomen'Andriamanitra anareo. Il est dit que on doit avoir, il faut vous laisser complètement renouveler dans votre cœur et votre esprit. Mila manana ilay toetra vaovao ho tafiana isika. Il faut avoir le nouveau cœur et Tsy ao nouvel anaty esprit. tsy hoe mandritra fotoam-pivavahana ihany, Non seulement pendant un culte, fa hatrany atokantranonao any, mais même à la maison, hatrany amin'ny toeram-piasanao, même dans votre na aiza boulot, na aiza misy anao. peu importe où vous vous trouvez. Rehefa tianaraka izany isika, Si nous marchons selon azo l'esprit, antoka fa tsy maintsy ahita n'Andriamanitra mamoaka antsika ho mpandresy. donc il est sûr que Dieu va nous rendre vainqueurs. Ho mpandresy isika mandritra fahavelomana eto ambony Nous tany, serons vainqueurs pendant notre vie sur terre. ary anisa fandresana lehibe ho tafita any amin'izay misy an'Andriamanitra isika. Et nous serons vainqueurs parce que nous aurons le royaume des cieux. Ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra iriariany. La gloire soit à Dieu seulement. Amin'izao fotoana izao aza, Donc en ce moment, andaontsika alokana fotoana anaovana vavaka. nous allons consacrer un moment pour prier. Fantaro tsara ny mombanao. Remets-toi en question. Efa tena ninona an Jesosy ve ianao? Est-ce que tu crois vraiment en Jésus? Efa nandray an Jesosy ve ianao? Est-ce que tu as vraiment reçu Jésus? Efa ao anatinao marina ve izy? Est-ce que Jésus a vraiment la place dans ton cœur? Ary manao ahoana ny fiainanao? Efa lasa olona vaovao ve? Et est-ce que tu as vraiment une nouvelle vie? Est-ce que tu es né de nouveau? Raha androany no anapa-kevitra ho amin'izay dikan'izay, Si tu vas prendre la décision aujourd'hui, dia anio ny voninany aminao Andriamanitra. Dieu va te montrer sa gloire. Apetrao ho fonao ny tananao, Je veux que tu mettes ta main sur ton andao cœur hivavaka daholo tsika rehetra. et on va prier aujourd'hui. Ianareo any ivelan'ny Madagasikara, Vous qui êtes à l'étranger, manaova vavaka ihany koa. vous allez aussi prier avec nous. Sokafa ny vavanao. Il faut prier fort. Lazao hoe Jesosy io midira ato anatiko ianao. Invite Jésus à entrer dans ton cœur. Lazao hoe Jesosy io manomboka androany andeha ho amin'ny fiainana vaovao aho. Et dis à Jésus que tu vas marcher dans la nouvelle vie à partir d'aujourd'hui. Fanampy anao Andriamanitra. Dieu va t'aider. Anampy anao ny fanahy masina. Le Saint-Esprit va t'aider. Ndao tonga dia hivavaka samy sokatra ny vavantsika samy hiteny zany. Donc on va prier. Samy mivavaka izy. Samy mivavaka izy, samy mivavaka izy. Aseho ian'Andriamanitra fa tena tapa-kevitra andray ny zanan'ilay tokany ianao dia Jesosy. Montre à Dieu que tu es vraiment décidé à recevoir Jésus. Ary tapa-kevitra ny andeha amin'ilay fiainana vaovao. Que tu es vraiment décidé à marcher dans la nouvelle vie. Fa miandry ny olona ho amin'izany Andriamanitra. Dieu attend vraiment les gens pour marcher dans cette nouvelle Toy vie. izy vavakantsika rehetra. Continue à prier. Halleluja. Halleluja. Misaotra anao Andriamanitra. Misaotra anao, misaotra anao, misaotra anao. Misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotra anao, misaotra anao, misaotra anao. Misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny afitiavana lehibe izay efa nitiavanao anahy.
misaotra anao Andriamanitra ny fitiavana lehibe zay efa nitiavanao anay. Tia anay ianao, tia anay ianao, tianao anna fiainana mandrakizay zahay, tianao raisina tanana momba anay mandritra ny fahavelomana eto ambony tany ety. Halleluja, halleluja, halleluja. Tsara ianao Andriamanitra, tsara ianao Andriamanitra, tsara ianao Andriamanitra, tsara ianao Andriamanitra. Toy izany mivavaka, toy izany mivavakantsika ny mpidera rehetra tonga dia maka toerana, toy izany mivavakantsika, toy izany mivavakantsika, toy izany mivavakantsika. Misaotra anao Andriamanitra, misaotra anao Tompo, misaotra anao Andriamanitra, misaotra anao Tompo. Halleluja, 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 halleluja. Misaotra anao Andriamanitra. Mangina isika hivavaka ho anareo aho. Maintenant, je vais prier. Matoky fa hamangy anareo mifanahy masina. Je vais prier pour vous et que le Saint-Esprit vous visite. Ry Tompoandriamanitra tsara indrindra, mamindra fo amin'izao fiangonana ray manontolo izao ianao. Ary mangataka aminao aho ny hamanginao ny olona tsiraray avy amin'ity androandroany ity. Ka zay rehetra tapa-kevitra ino an Jesosy, andray an Jesosy, anome toerana an Jesosy ao anatiny. Zay rehetra tapa-kevitra fa iaina amin'ilay fiainana vaovao, hitafy ilay toetra vaovao, hiasa eo aminy ane ny herinao, ka ho arak'izany ane ny fiainany androany sy izay mety ho fiafarany fiainany. Ary ianao Andriamanitra andray an-tanana azy ko amin'ny anaran'i Jesosy. Ho vonjenao izy, ho afanao amin'ny olana izy, ho afanao amin'izao zavatra sarotra mitranga amin'izao izy. Tsara ianao Andriamanitra, ka dia misaotra, 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 misaotra anao Andriamanitra. Halleluja. Iarahantsika manao ilay hira hoe nandao anao ela aho raiky eo andininy voalohany ihany no iarahantsika manao amin'ny fotsika rehetra. Avertika ia nandao anao ela ao raiky eo. Nandao anao ela raiky eo, sao tetero tiao maniry ankina tratrana sao tetero Je t'invite à encore fermer les yeux. Je vais maintenant prier pour ceux qui sont malades. Peu importe ta maladie. Au nom de Jésus, soyez guéris grâce à la prière.
Je t'invite à mettre ta main sur ton cœur ou sur la partie qui te fait mal. Ho anareo izay any ivelan'i Madagasikara Vous qui êtes à l'étranger ka manaraka zao fotoam-pivavahana izao et qui suivez ce culte, kanefa marary, alors que vous êtes malade, mino fa ho sitrana ianao, croyez que vous pouvez être guéri, ho sitrana ianao, que vous allez être ho guéri. sitrana amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Soyez guéris au nom de Jésus. Ny vavaka ataoko eto La prière que je vais faire dia hiasan'ny aujourd'hui herin'Andriamanitra va agir avec puissance dia matokanao sitrana. et cette puissance va te guérir. Andriamanitra raiky malala masina zay ny an-danitra mamindra fo amin'ny olona rehetra marary ianao amin'izao fotoana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sitranina ny olona rehetra marary. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mandidy ny fanahy mahafarofy ao miala tanteraka izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vonjena zay rehetra marary amin'ity androandroany ity. Misaotra Andriamanitra fa mihetsika araka izany ianao satria ianao no Andriamanitra mpanasitrana, ianao no Andriamanitra mpanafaka amin'ny aretina. Misaotra Tompo, halleluia, amen. Matoky fa Andriamanitra miasa ao fiainanao. Il faut croire que Dieu va agir dans ta vie. Tsapaonge tenanao hoe aiza le fatranisana rary ianao fa efa sitrana ianao. Je t'invite à regarder ta douleur. Elle a déjà disparu. Raha ohatra ka ny ivelan'i Madagasikara ianao manaraka zao fotoam-pivavahana izao ka marary-mbo-fandriana mitsangana fa efa sitrana ianao. Si tu es à l'étranger et que tu es malade sur ton lit, je t'invite à te lever parce que Dieu t'a déjà guéri. Ataovy izay tsy vitanao fa efa sitrana ianao. Fais tous les gestes que tu ne pouvais pas faire avant parce que tu es déjà guéri. Mahatonga mahasamy teny an'izany a J'ose dire ça parce que satria efa nahita olona be dia be aho na nanatrika fotoam-pivavahana na tany ivelany fotoam-pivavahana ka nandre ny toroteny tahako izao sitrana izy taoriana vavaka. Parce qu'il y avait déjà beaucoup de monde qui ont juste reçu la parole et ils étaient guéris après. Mihina fa ho sitrana ianao e. Donc je crois aussi que tu vas être guéri. Ho anareo toka eto a izy aminareo no narary tao anatin'ny aretina ianao fa sitrana ianao miala marary tany amin'ny kibonao tany na tany amin'ny lohanao. Donc pour ceux qui assistent en présentiel, qui d'entre vous ont été malades et que maintenant ils sont guéris? Raha ohatra narary lamosonao tsy afaka miondrika dia miondre mihitsy ianao. Si tu avais mal au dos et que tu ne pouvais pas te pencher, ben maintenant je t'invite à faire cela. Zay rehetra narary ka sitrana azafady atsakany ny tanany. Tous ceux qui étaient malades et qui sont guéris, je vous invite à lever vos mains. Tsapanao mihitsy hoe tena sitrana ianao atsakany hoe ny tanana. Tu sens vraiment que tu es guéri. Ataovy ambony takso ny tananao. Je t'invite à lever tes mains. Tena sitrana ianao. Tu es Misy vraiment olona guéri. vitsivitsy manangan-tanany reny. Il y a quelques personnes qui lèvent ses mains. Fisaorasika an'Andriamanitra andao hiteka mafy isika. Pour remercier le Seigneur, on va l'acclamer très fort. Alléluia! Alléluia! Ny voninahitra any ho an'Andriamanitra andao tsika hitoy hideran'Andriamanitra amin'ny hira anankiray aloha. On va encore continuer de louer le Seigneur par un chant. J'invite l'assemblée à se lever. Manasanao mitsangana amin'ny toerana misy anao. Dia tsy hatsika ahoana moa ny tsy hideran-tompo satria tena mendrika izy dia ataontsika amin'ny hira zany hoe comment ne pas te louer dahoarana. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, Quand je regarde autour de moi,
louer? Seigneur Jésus, Comment ne pas te louer? 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 Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? On va danser pour le Seigneur. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Jésus, Acclamons le Seigneur, acclamons-le fort. Alléluia. Donc ma fille chante acclamons. Makatoerana daholo tompoko. Nous pouvons prendre place. Misaotra n'Andriamanitra isika fa vita somatsara ny fitoam-pivavahana tamin'ity androandroany ity. Donc, on remercie Dieu pour ce culte d'aujourd'hui. Inoko fa niteny taminao Andriamanitra Je crois vraiment que Dieu t'a parlé aujourd'hui. satria tiany ianao. Parce qu'il t'aime. Ary raha niraisinao ny tenin'Andriamanitra Et si tu as vraiment reçu la parole de Dieu, dia hitoetra ho matoky aminao Andriamanitra. et Dieu sera fidèle avec toi. Zay nolazainy dia ho tanterahany Tout daholo. ce qu'il a dit, il va le faire. Ho avan'Andriamanitra ianao. Tu seras différent du monde. Ho avan'Andriamanitra ianao. Tu seras différent du monde. Fisaorantsika azy dia andao hiteka mafy Pour le isika. remercier, acclamons-le très fort. Alléluia. Alléluia. Amen na. Amen. Mino fa amin'ny herin'androany Je crois aussi que la semaine prochaine, dia izy zavatra lehibe mihoatra noho ny androany ho ataon'Andriamanitra. Dieu va faire de plus grandes choses, plus qu'aujourd'hui. Noho zany aoka io manamandrakariva isika hanarika fitoam-pivavahana. Donc il faut te préparer à suivre le culte. Omany no fonao andray ny tenin'Andriamanitra. Prépare ton cœur à recevoir la parole de Dieu. Mbola hideran'Andriamanitra amitehaka isika. On va louer le Seigneur par nos acclamations. Dia andao mbola hitsakatsika hanao hira anankiray vitanira dia hivavaka isika. Donc on va se lever pour faire un chant et après ce chant, on va prier pour clôturer le culte. Sancha Sidera. Uanaura manjakiza
Ulunjecha sini tutulu yushke wanacheana era tani silanicha te amara fatu buni naisha yana omisa chata majakisa tayo ni pasaka no siura pamajakisa Manera nani tani masakiana tena ua no majakisa simana sala ya dorira tena ua no majakisa era tani silanisha te amara fatu buni naisha yana omisa chata majakisa tayo ni pasaka no siura pamajakisa Sikiliza manera natande mansakiano Manera nani tani mansakiano Tera ua no majakisa Yanole simana sala sala yano irai Tera ua Manera natande mansaka yanole sosa Manera nani tani mansakiano Tera ua no majakisa Simana sala yanorira Manera nani tani mansaka Manera nani tani mansakiana Tera ua no majakisa Simana sala yanorira Tera ua no majakisa Alléluia Tena wanze sosrelian Tau mavek chante akanao Amen Makatoerana tompoko Nous pouvons prendre place. mialohan'ny amaranantsika ny fotoanandroany amin'ny alalan'ny vavaka Avant de clôturer le culte par la prière, dia misy filazana lehibe ataoko ity il y a encore une annonce dont je vais faire. araka ny fanambarako taminareo Comme je vous ai déjà dit, mandritry ny volana novambra tout au long du mois de novembre, dia isy délivrance goavana be ho tanterahana eto il y aura une séance de délivrance qu'on va faire ici à l'église. ny antony La raison, c'est que ho foanantsika ny herina ozina sy ny herina fanaratsy mpitondra fahafatesana miseho eo amin'ny olona mandritry ny volana novambra on va éliminer les malédictions et l'esprit mauvais qui apporte la mort. tsy olona ray na roa na telo no matsapa fa ny volana novambra dia volana hafahafa La plupart des gens pensent que le mois de novembre, c'est un mois bizarre. dia zay mahatonga tapa-kevitra hoe ho asiako fanafana spécial zany mandritry ny volana novambra Donc, je suis décidée qu'il y aura une séance de délivrance pour tout le mois de novembre. ka tsy ny fahafatesana intsony no idominy no fiainan'ny olona Donc, ce ne sera plus la mort qui va dominer dans la vie des gens, fa fahavelomana indray mais ce sera la vie. mino aho fa ho arak'izany no ataon'Andriamanitra eto Je crois que Dieu va agir ainsi. noho zany ho antsika fiangonana samy amin'ny taona olona ho avy eto mandritry ny volana novambra Donc, Église, invitez des gens à venir ici tout le mois de novembre. ho anareo any ivelany Madagasikara samy manaraka fitoam-pivavahana zay ataonay mandritry ny volana novambra
Vous qui êtes à l'étranger, nous vous invitons de suivre le culte pendant tout le mois de novembre. fa na dia any amin'ny toerana lavitra aza no misy anao dia hiasa ny herin'Andriamanitra. Mais même si vous vous trouvez loin, la puissance de Dieu peut agir. Omena tompany ny voninahitra. À Dieu soit la gloire. Samy tain'Andriamanitra isika Que Dieu vous bénisse. hivavaka antsika tompoko. Nous allons prier. Misaotra anao zahay Andriamanitra tsy to ry ilay izy hatrizay ka ho mandrakizay. Vita somatsara ny fitoam-pivavahana tamin'ity androandroany ety. Koa dia miolika eo anatrehanao zahay. Ary mametraka fiainana fiangonana rehetra. Ho fiangonana hitoetra olona vaovao isan'andro mandritry ny androm-piainany izy. Ary mandritry ny volana novambra io na iza dia andray fanafahana tokoa malona andreo herina osina na herina fanaratsy mpitondra fahafatesana. Ka tsy isy fahafatesana intsony hitranga amin'izao fiangonana izao fa Andriamanitra kosa no miasa fa fahavelomana no fiainana mandritra ny volana novambra. Ry Andriamanitra arana eo ainao atao ny manatanteraka an'izany. Momba na eto anao amin'ny anaran'i Jesosy misaotra Tompo. Amen. Samy teka mafy ho an'Andriamanitra. Tsy mbola voaka aloha. Tsy mbola voaka.